Ny malalan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tsy mio momaly an'io ary manak'izay. Amen. Vavaka sika. Diranay ny anaranao raha eo tonga amin'ity andro zoma 8 aprily 2024 ity zay zaranao anay sy anoloranao anay ny teninao satria ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana no voretra ataovy mahatratra anay rehetra sy ny olona manontolo zany ana mitoerana samihafa sy andranesana zao teninao sy amakina zao mofinainy zao. Dia mitenena anao tompo fa avemotreny zay mpanomponao i Jesosy lohan'ny fiangonanao. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy toko voalohany 17 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinainao atsika amin'ity andro zoma 8 aprily 2024 ity. Apokalipsy toko voalohany 17 ka hatramin'ny 20 vaky toy zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita azy aho dia lavo niporoka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony. Fa izy nanendy ahy tamin'ny tanana ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izao ny voalohany sy farany dia le velona efa maty aho nefa iny velona manak'izay sady manana fanalitany fahafatesana sy fisaina tsika. Misoraty zay zavatra efa hitanao na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy rak'izay dia ny zava-miafina ny amin'ny kitana fito zay efa hitanao tanakavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kitana fito dia anjelin'ny fiangonana ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Masino manamasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity ry havana dia tena mahavelom-bolo zao tenin'Andriamanitra zao. Vao manomboka dia hoe aza matahotra. Zava-dehibe zany hoe aza matahotra na aza manahy na aza mitebiteby satria rehefa zany tonga amiko sy tonga aminao dia valaketraka ambony any ianao ary malemy no alikao amin'ny ravoravo-tanana ianao. Fa rehefa mahazo le teny Kristy ianao hoe aza matahotra, aza mivadi-po, aza manahy, aza mitebiteby dia hoy ny fitenin'ny tanoa hoe miakatra amin'ny moraly. Aiza misy an'izany? Jesosy Kristy ry havana efa niteny zany. Efa niteny zany koa Jehovahandriamanitra hoe aza matahotra na mivadi-po mombanao aho, miaraka aminao aho, arokanao andeha amin'izay anirahako anao. Mila vonina anaikira Kristy zasanao satria efa maty Kristy nefa iny velona manak'izay manana ny fanalahidiny fiainana sy ny fiainatsika. Zay mampatahotra ny olona nge ho velona sa ho faty, indrindra tamin'ny valana retireny velona sa ho faty, izy ane zao no faty. Za moa dia miteny mihitsy efa eto amin'ity alitaramasi ity efa misy maty zay hoe maty soma tsara ary anizy andray ny toa tsy maintsy miomana, tsy maintsy miomana ianao. Fa mahavelom-bolo eto amin'ity lahatsokatra masina ity dia zao hoe aza matahotra zao ny voalohany sy farany dia rehefa ilay velona efa maty aho nefa iny velona manak'izay sady manana ny fanalahidiny fiainatsika. Velona manak'izay manak'izay ary manana ny fanalahidiny vavadiny fiainatsika. Raha miaraka amin'ny Kristy marina zasy ianao sy manapaka mipoky sy amponao Kristy dia tsy misy ny natahoranao, tsy zavatra ampitebiteby anao, tsy misy zavatra ampanahanao satria Kristy mampandresana. Apôstôly dia nilaza an'izao mihitsy hoe manoatra no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Jesosy Kristy ilay tiantsika. Nanaiky ho faty izy sy novonoina ary nombona teo amin'ny hazon-jaliana no ny amiko sy no ny aminao ary no ny amin'izao tontolo izao.
saingy tsy voazo ny fahasanatao izy fa natsangan'Andriamanitra ho velona. Velona ny tompontsika, velona isika. Jesosy efa nitenan'io satria velona aho dia velona koa ianao. Koa aza matahotra na manasika na mivady-po na mitetitety fa tsarovy fa Kristy le efa maty nefa iny velona mandrakizay manakizay manana ny fanaledy ny fahafatesana sy ny venatsika. Ka mitoera tsara ny Kristy. Jesosy Kristy mampandesy anao. Jesosy Kristy rery ihany no afaka miaraka anao amakivaky ny ariko ny fahafatesana. Fa ny olona rehetra tsy afaka nanao. Efa mipofony Jesosy Kristy teo amin'ny tenan'io. Lozanareo irery aho nefa tsy irery aho fa lehibe izy atao. Izy zany lehibe zany le Andriamanitra fitiavana, le tsy mamela antsika ho very, le tsy mamela antsika ho arihana ny voatantsika, fa le mitady ny fomba rehetrarehetra hamonjena sy hanafahana antsika amin'izao fahafatesana lehibe sy izao fahalovana sy faharatsiana mahazo antsika malagasy sy izao tontolo izao. Akana amin'izy amboaritsika. Soa ihany rehefa niteny Jesosy raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Manatona ny Jesosy fa izay manatona azy tsy mba ho lafo mihitsy. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha eo fa lehibe ny fitiavanao anay. Indrindra nitenenanao anay indray tamin'ity andro an'ity ka nolanoloranao anay ny tsara indrindra. Dia ilay zanako lahatokana sy nanaiky ho faty mihitsy nalevina nefa natsanganao velona velona manakizay manana ny fanalaidy ny fahafatesana sy venatsy. Koza vela ekeika foana izay tompoko. Aza vela hiala amin'ilay zanako lahatokana izay nitady anay sy izay namonjy anay izay velona. Sika kay niariva avakary. Anay izay natapaka. Masinana eny naranao. Tonga eny fanjakanao. Atao eny sitraponao. Dia tany taky ny an-danitra. Mino an'iny anina sahazo anay amamelany elokay taky namelany izy mika taminay. Aza mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avondrina amintsika ne zao tsotrano tronona minaharaizana ka fanamasa soa. Raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny raha fanekena manakizay izay nehatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.